mety nytany an-trano hoe ampisaihany antadany sy ny mamany. Dia rehefa tonga tany dia tsisy olona tao amin'ny zareo fa izay 6 irery ny tao. Ilay miforoseny tao dia nasorony ny patalohako. Misy fotoana izy io tsy matory parainy andro tratra ny fahalalàna ny fahalalako azy. Avy any centre vonjy dia lasa maivamaivana koa ny saiko, tsy matahotra intsony sady lasa tsy menatra intsony.